Gasy Rakoto. Tsisy feonjaza. Gasy Rakoto. Tantara mitohy nosoratany Rajaofera Fanomezan-tsoana Rindra. Ovelominy Christophe Rabe Armanana, Sylvia Randrenatoandro. Nanja. Mandray feo, Mamy Arvonos, mandrindra raha teknika, Avo, mana tontosa, Nanja Razafindrakoto. dia ahoana ihany tsika ty ry Eliana. Ahoana amin'ny ahoana moa fa tsy azoko. Ka efa ho 5 taona zao no vaditsika nefa mbola tsisy feonjaza mitomany mihitsy ato an-tranoko. Fa za koa azangeo mba miasa saina ohatranao ihany Roland e. Efa natao ihany izay azo atao fa ohatran'ny nandamoka daholo. Za zao ry Eliana, efa mba maniry ny antsoina hoe dada amin'izay. Fa za koa nga hoy ianao tsy mba maniry no antsoina hoe neny ka. Ka toa antsika sianao ihany aza no mifampiantsoantso hoe dada sy neny ato trano atoko. Ny lovia nanambary eto ambony latabatra zao tokony mba efa miampy anankiray nefa mbola vo anankiroa ihany mandraky ty ny andro any. Fa nga say ihany fa na ny akanjo ao anaty komaody ao koa aza mbola akanjon'olon-dehibe ihany mibetsaka e. Tsy mba misy akanjon-jazakely na dia tatin-jaza ray aza. Mba mianatra ihany ny tena rehefa anontaniany naman'ireny hoe firy zao ny kilonga. Zany raha tsy manongo tena fotsiny angery Eliana amin'ireny e. Fa nga ianao riry e. Na za koa aza ange dia ohatranao zany mihitsy Roland e. Izy dika antsony ve ny fiainana raha izao e. Efa angentsika mivady mba manana ny ampy ihany atao trano ato e. Tsy diso koa ny taolo raha ny teny fa ny anambadiaka iterahana. Okizay ry Roland sika nefa mivavaka sy manakim-po amin'Andriamanitra. Tadidio fa raha mahasoa ny hanomezany antsika zanaka dia omeny foana izany. Dia roviana nefa ka. Manana ny fotoana ny Andriamanitra. Ny anao ve moa tsy izany foana rehefa isaka momba an-taniana ry Eliana. Ka afaka ny anao inona ry aminao Roland. Efa mba miezaka ihany tsika fa mbola miandry aloha hatramin'izao. Miandry inona? Miandry zaza koa miandrinina indray ary. Fa nga tsy aza fainganana malakilaky ny fanaovana azy dia amin'izay tonga vetivety ry Eliana. Ianao koa tia tao lalina ka. Sady ianao koa izao tokony mba hanao fitiliana amin'ny dokotera ange hoe afaka manome taranaka sa tsy fa tsy za rery foana no sainao mivezivezy erak'izao fa za moditra izao e. Fa tsy miteraka ahoana koa aminao e. Iza ny mahalalako. Misy koa nge ny lehilahy tsy afaka hanome taranaka ho an'ny vehivavy Roland e. Aza dia mirediredy ry Eliana. Aoka zava aminao fa za indray dia azoko antoka 100 isan-jato fa afaka manome taranaka ho anao fa ianao mihitsy ny lamokany. Andray kosa. Sady za koa raha nga tsy mombo zany a. Ianao nge zao ny problema amin'ny tsy fananantsika zanaka eo e. Fa nga fidino ahy e. Tadidio fa azoko atao ihany koa angery Eliana no mitady tamin'ny malemy anorenam-pangady rehefa tsy mamokatra ianao e. Zay dia tsy tahotra tsy henatra akory le rangaty miteny an'izany eto imasoko eto. Ka zany noho izy e. Ataovy azona zanaka fa mila maheno feonjaza mitomany ato an-trano ato. Tsara kosa ty lokantsika androany ty ry Eliana. Tena tsapako ny rangorango mihitsy za zany. Zany mbola misy vary nge ao raha nampy ianao e.
tena aoka izay ka. Aleo mahay mionina ihany dia mafilotra aoka izany aza ny loka. Dia tsy nambaritsony izany ianao. Nefa nge mbola be dia be mivareo Roland sady nampitomboky mihitsy mifatram-bary fa hoe loka tianao be loka tsika io. Ianao raha teo efa sy nahinan-bary tamin'ilay sosiety nataoko fangaron-doka tamin'ny atoandro. Aoka mihitsy izay ka. Zareo efa miziriziry be ny kiboko. Ilay loka koa nataonao mafilotra be dia mampirangorango. Mba miorano tena. Aleo ary fasaromako tsara ty any dia hiverenanao raha alina raha sendra matsiaritsarino nandray ianao Izay mihitsy no mety. Zay mantsy fonosy tsara fotsiny. Ndry fa inona indray zao mampisento anao tampoko eo? Lasa ho any saiko Relianina. Lasa izandray hono ny sainty vady malalako Raha mba nananjanaka zao tsika sy ianao angamby efa mba niara-ninana tamintsika teto izy dia tsy nisy ambiny ohatran'izao ny sakafontsika. Andray eny fa na dia feon-jaza mitsamotsamoma fotsiny ihany aza. Io indray Roland fa andefa fisainana lavitra any amin'izany eo. Ty sakafo ty nge na hoe tsy lany aza tsy hoe ho ariana fa ho antsika ihany Ny tenin'Andriamanitra ihany koa mampianatra antsika fa tsy azo atao manarinary sakafo raha mbola misy ambiny fa angonina ny sisa tsy lany. Aleo amin'izay ho any ambony fandriana dia atoloka. Zaho koa ohatra ny vizambizana izany. Sady zaho koa mahita fa ohatra ny tsy ao mihitsy ianao io. Ndiana mihitsy ianao makany am-pandriana dia matorika. Ny ora koa ty efa mialina. Izaho mbola andamindamina kely aloha izay vao atory. Dia azo ela ianao mangatsiaka Ataovy betsaka fotsiny ny lamba hitafiana raha mangatsiaka ianao mipody fotsy ao be dia be. Na izany azako. Hainao ihany ange izany hoe mpivady amin'ny alina izany. Misy inona? Sima mazika ahoana? Mandraisa Zara amin'ny tombola karakarainy Orange dia hivadika sima mazika ny pusinao. Manomboka ny 14 febroary hatramin'ny 9 Mey rehefa mampiditra fana ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny ady sapakisakerinandro 50 no voasarika. Izany dia azahoanao antso 30 minitra 100 mégaoctet ary SMS zato isan-kerinandro mandritra ny volana be izao. Ararotika mampidira fana deny izao fa mbola misy koa ny ady sapaka farany 12 Mey azona loka goavany. Ndadaolare! Tsy mety mahita toro mihitsy zaho izany fa maninona re. Elianina nefa ty mieritra be tsy mary ambonin'ny tany. Raha zao misy mpangalatra tafiditra ny trano dia angamba tsy ho reny mihitsy. Zaho nefa ty mivadibadika fotsiny. Inona koa ary ty mampikofokofoka anao ty Roland? Zary mba gagako. Mangatsiaka angaha ianao sa tsy mahazo lamby? Tsy izany aho fa ohatra ny misy zavatra mampiasa ny saiko izany Relianina. Io indray ianao sy ny fiasan-tsainao. Fa maninona nefa raha matory Ka ohatra ny tsy mahita toro mihitsy ahako. Inona indray zao mampiasa sainanao io ka ty tsy mba misy feon-jaza mitomany ato an-trano tiako. Sady rahatr' izay tsy eto intsony tsika mivady dia iza zao no andovan'ireo fananantsika ireo? Izany koa ve dia atao ampiasa saina Roland mivavaha fotsiny dia matokiza hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ny ianao koa ty dia tsy misy afa-tsy izany finoana sy fivavahana izany foana no havaly ahy rehefa isak'izay miteny ahy. Ka ohatra ny mametsiny an'Andriamanitra nge ianao izany Roland fa ngatsy ianao fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao iny tenin'Andriamanitra. Eny ekeko ange izany marina fa mivavaka tsika sainge mba mila vahaolana hafa ihany koa. Ka vahaolana ohatry ny ahoana ary?
ohatra hoe makany amin'ireny mpitaiza olona ireny e. Maninona? Zany e. Aleo mihitsika manatona an'ireny e. Raha azoko tsara anie izany dia ho any amin'ny dadarabe sy ny mpanao fanafody ny tiana ho atongavany. Ka raha izay moa no azona tarana ka inona ny olana? Za kosa aloha tsy miditra amin'izany e. Tsy hidikizo amin'izany mihitsy aho. Fa midikizo ao anakory Eliana. Izay azona tarana ka zao no ataoko. Enao koa izany miseho mazandoa ohatra n'inona nefa. Fiza mazandoa? Ianao Za tsy manaiky ho ansa enao mampidikizo amin'ny fanaovana ody gasy mampivoakala. Ka maninona zao raha matoty resy vadiny Grégoire nakany dia nahazo zaza ry zareo. Nahazo zaza tokoa. Fa ny mampalahelo dia malemy sady tsy afaka miteny ilay zaza hatramin'izao. Sa koa tsy hitanao izy mivady tonga midodododo mitsabo an'iny zaza iny etsy seroa nefa tsisy fiovany mihitsy hatramin'izao. Tsy hitanao reny? Zany tokoa moa. Finina indray. Tadidio fa nydevola inge Roland ka tsy manome zavatra tsy misy tambiny anao izany e. Aok'izay ka ohatra ny mampiorokoditra koa ty ianao ka. Tsy manao an'izay mampiorokoditra anao fa te hamperitreritra anao fotsiny Roland Sady izay foana nefa hitenenako anao hoe aleo foana ho amin'ny vavaka dia manaiky an'izay sitrapon'Andriamanitra. Raha zao indray ary maninona raha makany amin'ireny mpanotra vehivavy mahay mampisy zaza amboaka ireny ianao? Fa izy le mpanotra tsy manao fanafody gasy ireny Fizy le mba mivavaka sy mino an'Andriamanitra Dia iza nefa? Iza re izany Asa inentody dia teo atsimo ny tenenina. Ndreo mantsy dia mahita izy ko. Sady izy efa ela ihany no mipetraka teto amin'ity tanàna ity. Eny tokoa. Sady izy sao mety mahalala olona mpitsabo momba an'izany. Izany mihitsy dia ahoana ny atao? Ndao aloha atoroka dia rapito izany everina. Ny alina koa ty efa misasaka. Matory amin'izay ianao Roland fa sady anaty ekipa koa izany masoko izany ka. Matory ary tafandrimandry ianao. Ianao koa toraka izany. Ary mikizako sady akaiko aty fa mangatsiaka ka. Dia nanahoana ry Eliana? Efa tany amin'ny antody ety any anga ianao? Efa tany Dia ahoana? Misy hono ihany fa somary lavidavitra misy an'ilay mpanotra. Sady renin-jaza ihany koa ka ilay izy. Inona no andrasana fandana makano izany ko? Alio rapitsy fa rehefa makano izy ny antody eto dia mila mandeha maraina be. Ndreo mantsy dia tsy tratratrano ilay ramatoa. Ka tsy tokony hangatakandro mihitsy ry Eliana. Efa hoe rapitsy fa ianao ve tsy lazainy Dia mifoaza maraina izany ko. Tandremo indray sao dia matory maraina eo rapitso. Vina koa mba hitanao natory maraina izany raha tsy hoe visaka na tsy salama Roland Eny fa hono aloha tsika ve anatrika ilay fivoriany zanakam-pielezana any ambanivohitra ihany amin'ny lahady sa ahoana? Fa tsy efa izany moa ny programa. Fa angamo voatery tsy maintsy makany Indray Roland fa mitady kamo sa inona indray zao mampalaina anao andeha any eo? Ka ohatra malaina indray ary Eliana. Fa ahoana indray tsy ianao ihany moa no nilaza fa tsy maintsy makany tsika. Inona indray ary tia mivadibadika ity? Tsika nge tamin'ny farany teo efa tsy tany dia tsy maintsy mandeha zany tsika na misy inona na misy inona. Ka tsy misy be tokoa io ry Eliana na hoany na tsy hoany tena tsy azoko mihitsy ianao tika. Hivavaka sy hivory miaraka amin'ny mpianakavy ny finoana ny am-pielezana nge no atao any fa tsy inona akory Dia tsika sy ianao rery ve no hoany? Roland hitan'iza fa tsika mivady indray ary flerangaty koa ary ahoana? Ka ny olona rehetra miaraka amin'ny zanany daholo rehefa tonga fa tsika sy ianao ity no tsy mba mananjanaka miaraka amintsika ko. Nefa efa firy taona namonjena fivorian'ny zanakam-pielezana. Roland mba miangafy anao mba aza mieritreritra an'izany tsony Tadidio fa Andriamanitra tsy manisy olana ho an'izay olona mazoto mitady azy na mananjanaka izy na tsy. Aiko angefa izay tsy fanananjanaka izay indray ny olanao Mba takatrao ihany izany
dia tsarovy ihany koa fa izay foana no mahatonga ny olana atao trano ato raha mbola tsisy zaza. Fa zangany tsy mampisy azy e. Fa zandray. Mafy loatra ngesany teninao izany Roland e. Na mafy na mora dia izany no izy Reliana. Ka tsy tokony amin'ny metsiny ahoatr'izany kosa ianao e. Ekena fa mbola tsy manan-janaka sika mivady, saingy tsy tokony monomonina sy fany metsiny laveto foana kosa sika Roland. Ka makaleo no mahita antsika ohatran'ny vatok boribory tsy mba mamokatra eto Reliana. Leo andray. Tena leo fa tsisy fionjaza mitomany sy mibadabada mihitsy ato an-trano. Ka na leo azy ianao, tsika tsy afaky ny andoha-danitra Roland. Mbola veriko aminao indray hoe mifavaha amin'Andriamanitra dia mino. Ianao mantsy ohatrany tsy manam-pinoana izany tato ato. Ianao ve moa tsy izany foana e, izany foana ny ianao. Ary aza mitsara mba tsy ho tsaraina Reliana. Tsy anjaranao mihitsy ny mitsara amin'izany akory. Tsy mitsara re afa mamperitreritra anao fotsiny Roland. Ka mandeha ary ianao mitady vahaolana e. Ataovy izay ananantsika zanaka. Ka na za koa aza ngemba miasa saina Roland e. Mino any nefa fa Andriamanitra manana hevitra heverana antsika. Ka ela loatra tsinonako. Efa ela ihany ny andrasana anambato be voka nefa hatramin'izao toa tsy niteraka ihany. Roland lelafiko faladianao e. Aza miteny toy izany fa tsy zakako mandrianao miteny an'izany. Ka inona ary no atao e? Manana finoanan'Andriamanitra re dia maharety e. Tadio fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aza kivina amin'inona na amin'inona. Ka ahoana izany ny atao e? Sa ve nanganjazy tsika? Tsy misy mamaika izany Roland. Fa le raha matoty ve ahoana mihitsy e? Za tia hananjanaka andova sy andimby ako, tsy misy mahamaika ahoana, tsy misy mahamaika. Anila miandry an'Andriamanitra e. Tadidio fa Andriamanitra manana ny fotoanany. Tsy hainao koa raha fizahan-toetra ny finoantsika izao na ahoana. Ny ianao koa izany foana resa be izany amiko e. Tsy atoandro tsy hariva, tsy hatrany ambony fandriana, izany foana ny ianao isaky no mideny. Ka izay tsinona ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Sy leo be arangafa leo andeha. Dia mijanona indray fa tsy hamafisina tsara le fotoana kanesana any amin'le renin-jaza. Fa ho aiza ianao e? Izay alehako any tsy rarahanao e. Mandeha no mandeha. Roland! Andriamanitra, inona re no ataoko e? Wayo! Misy inona? Sima mazika! Sima mazika ahoana? Mandraisa Zara amin'ny tombola karakarainy Orange dia hivadika sima mazika ny pusinao. Manomboka ny 14 febroary hatramin'ny 9 Mey, rehefa mampiditra fana arivo ariary no mihoatra ianao, dia mandray anjara hatrany amin'ny ady tsapaka isan-kerinandro. 10 no voasarika, izany dia azahoanao antso 30 minitra, 100 mégaoctet ary SMS zato isan-kerinandro mandritra ny volana be izao. Ararotika mampidira fana deny izao, fa mbola misy koa ny ady tsapaka farany 12 Mey azona loka goavany. Wai! Ndao daholo ary! Orange. Roland, lasa saina be nge ianao izany e. Landiko ranga manaitra. Ka ianao tsy inona ohatrany lasam-borona be izanyko. Efa ela ihany izay nandiniako anao izay fa tato ato ianao isaky ny hitako ato am-piasana dia varim-bariana be izany foana. Fa misy inona Roland? Ka tsy misy ninina rery landy sendra manisy zavatra nampiasa ny saiko kely fotsiny re. Finona mampiasa sainanao? Momba ny asa? Manka. Sa momba mivady aman-janaka sy ny tokantrano?
Sarah ho amiko fa sao dia mba misy azoko anampinanao ihany ry Roland inona fotsiny ary mampiara-miasa. Aza manao izay menatra rery landy a. Fa menatra ahoana koa ary ianao e. Aiza koa ary izany lehilahy sarokenatra izany. Sa mamenatra anao ny firesahako aminao eto? Anka. Dia omeo lalana raha tsy tianao miresaka amiko ka. Sao dia ilay miresaka amiko mihitsy koa tsy azoazonao. Azafady eo. Landy a, inona ary ty ataonao e? Aza mbola mandeha izany aloha fa tsy ania mbola hiresaka e. Inona ary ny dirako e? Sady ianao ary menatra ko inona ny resaka atao eo? Ao moa mipetra fa aza mbola mandeha. Za angeka mila anao e. Zarako aza nisy anao vonona nampy a. Ka lazao ary izay olanao e raha mamay e. Za koa todina te hiaino ahafahako manolotra vahaolana raha mety aminao. Zany fa zao akery landy a. Hoe ahoana? Mandalo olana be aky ny tokantranonay mivady amin'izao a. Finona le olana? Dia izay ry landy a. Mafy amiko loatra izany hoe tsy misy zanaka izany ao an-tokantranonay ao. Ay ve izay fotsiny e. Za ve dia ho fotsiny aminao ry landy a. Ohatry ny hamaivaninao ange izany e. Angaha heverina fa moramora izany hoe efa ho 5 taona ny vadiana nefa dia mbola tsisy feon-jaza miantso aho hoe dada ihany ao an-tokantrano. Ka tsy sarotra ny vahaolana amin'izany raha miketrika kely fotsiny ianao e. Finona ary le vahaolana eritreretinao e. Lazao hoe enoko. Tsotra izany Roland a. Tadiava tany tsara ahafahana mamindraketsa dia aheno feon-jaza mitomany ianao sady ahazo taranaka. Tsy azoko izay tianao ambara. Izao no tiako ambara raha tsy azonao e. Mihaino anao a. Tadiava vehivavy hafa hiteraka aminao ahafahanao mahazo zanaka raha izay manahirana anao. Maninona tsara. Izany ho a. Dia hisaraka amin'ny Elianina vady koa izany aminao. Ka Elianina hoe ianao tsy miterakako. Efa hita zao fa tsy hamokatra ve dia mbola ompiana tao inonao ihany Roland a. Aiza ary ianao izany. Heverinao moa fa rehefa maty ianao dia iza no andova sy hamelo-maso ny fanananao ka? Ka za sy Elianina nge mpivady ara-panjakany e. Sady efa nifanaiky teo anatrehan'Andriamanitra izay roa fa tsy fandao mandra-pahafatinay. Si, ka raha izany no antenaina dia nikintana isaina. Ohatrantsaka marina e. Inona koa ary ty bandy kanosa be ty Roland a. Ianao nge mety mbola azo tsara tareno ny vadinao raha mihetsika kely fotsiny e. Sady ianao mbola tanora mijajika tsara na dia efa manambady aza fa tsy sanatria efa olda be na efa lany zara akory. Zany ve? Zany mihitsy. Dia sitrapon'Andriamanitra ary ve zany aminao ka? Tsisy hoe sitrapony na tsy sitrapony Roland a. Izay ahazoana vehivavy tsara sy mendrika ohatraha aloha izao heverina mba hanananao taranaka andimby anao. Ohatry ny marina ihany zany kity. Tena marina mihitsy ka. Raha izao ianao tsy miandrela so mantsy ilozan'ny omby miahaka eo ihany koa. Ary maninona moa raha raha hoana lesy? Ianao no io fa mitady hinana ny trondro. Ahoana re zany e? Lazao finary ty e, io indray ianao. Ianao re no fidiko akana taranaka e. Ahoana tsara Roland? Zany re. Aka ihany fe za dia akantsita fa tsy ny eto akaiko no alaina. Io fa voajono. Aleo aloha moa dia ampiasana paika ohatran'ilay fanao mahazatra ihany na dia izany aza fa tsy maintsy zakako tian'io. Trondro efa ety an-tanatsaka ve ho avotsitra indray. Ary toa variana be ho alandy e.
sa tsy sitraka raha ianao no ataoko reny zanako sady ohatry ny velona be zany ninona velona lazao inary ty midorororo be ty tsy zany ao fa efa velona tato anatoko ihany miavy-pitiavako anao hatramin'izay niarahantsika ny azy zay ry landy a efa ela ny nanam-pitiavana anao mangina tato aboky raha ny tena mariny mba marina hoe Roland tena marina zany fa tsy vazivaziko ka raha mety ianao dia aza misalasala mamaly ny fangatahako ka hoana manaiky ianao sa tsy ianao ie ary to taraiky be androany ka betsaka ny asa natao androany dia somary tara kely vao nyrava mbote azy any amin'ny vilona koa amin'izany manampitrotraka zay aloha tsy atao agaga fa efa mahazatra io ary nanao ana ihany ny dianareo sy ny entody tany amin'ilay renjasa nga tsy vaovao nampalahelo ny tany fa ahoana grave be maty tamin'ny alina nge hono le raha matofa niakatra tositra tampoky zany ve ny entodety ary gina tsy nahateny vao narehan'izany rano maso tsy latsaka sisany azy dia ahoana zany inona mofa dia izay zaniko za koa aza mba diso fanantenana kely ihany nefa hono zany raha matoa zany tena renjaza mpanotra n'ireny vehivavy tsy miteraka ireny mihitsy sady izay rehetrarehetra oriny sy tsabony dia mahazo zanaka daholo araka ny filazan'ny entodety tamiko aloha tsy lety zoranga za tsy miraharaha n'izany fa ny ny fantatro dia atao fotsiny izay ampiteraka anao dia zay Roland inona ohatra ny maniry akolaka ange zany teninao zany ka zany noho izy za tsy mila vehivavy vatoko boribory fa rehefa tsy azoko taranaka dia aleo heverina izay tokony atao fa tsy vita tsony raha mbola tsisy feon-jaza foana atao amin'ity trano ity ka tsika nge fa mivavaka ny sady manaky-po amin'Andriamanitra Roland tady fa Andriamanitra ihany koa tsy azo terena amin'izay hitondran'ny fiainantsika Aureliana raha ny soratana ve izay vavaka efa nataontsika izay mba ahazoana zanaka tsy efa nahafiany kaironjato piejy mihoatra vavaka ho anandray rehefa tsy mamaly vavaka hatramin'izay raha matoty izao Andriamanitra izao dia tsy hamaly tsony izy Roland inona mandidy anao tsy ilaiko ianao manevateva sy manao tsinitsinina n'Andriamanitra ohatr'izany ary mba matahorana Andriamanitra fa sao dia ahitanao losy ty fanomezantsiny lava taonao azy ty mba mariny tsy raharahago zany ry Eliana andray efa ela ihany ny andrasako anambato be voka fa mbola tsy niteraka hatramin'izao zany ve tsy efa manambara fa lamokany ianao andray kosa Roland tena tafahoatra loatra nge zany fafanao zany na mbola tsy ampy aza vao mainka ao ampiko foana tena leo ry Eliana tena leo an'ity tsy fanananjanaka ity ary tsoriko aminao fa na ny miaina ato amin'ity tokatrano tsisy feonjaza mitomany sy miantso aho dady ity azy efa tsy mampazoto ahintsony Roland inona momba efa ny sainao ve le tenin'Andriamanitra hoe tsara manantena amin'ny famonjeny Jehova ka nahoana dia manary toky taka an'izany re ty ianao aiza ny finoanao Roland ok izay ry Eliana ny toroteny fa mahatovoka ny miaino an'izany ary manomboka masina andro an'io dia mialatsiny aminao fa tsy maintsy mitady tany malemy anorena mpangady maninona tsara Waio misy inona sima mazika sima mazika ahoana mandraisa anjara amin'ny tombola karakarainy orange dia hivadika sima mazika ny pusinao manomboka ny 14 febroary hatramin'ny 20 Mey rehefa mampiditra fana ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny atsapaka isan-kerinandro 10 no voasarika izany dia azahoanao antso 30 minitra 100 mégaoctet ary SMS zato isan-kerinandro mandritra ny any-bolana be zao ararotika mampidira fana deny zao fa mbola misy koa ny atsapaka farany 12 Mey azona loka goavany Wai ndadaulani Orange.
mahafinaritra kosa ilay fiarahantsika selahaliany a sahoana hoe la tiandry ve draisa zara ny tena faloko sady ny olo tiako ve no mitondra aty amin'ny chambre dia tsy ho faly malala ilay misy atsika koa hita mihitsy hoe natao an'ny couple ohatra atsika selahy mihitsy chambre 23 moa ty misy atsika ty ie tsika sindriange mbola afaka miverina ty raha mbola tamany na zany aza aloha mba hanatranoko indray tsika matory amin'ny manaraka ka fandriana koa ny malalaka tsara sy ho biso kely araloha e antsay e mamy aneza mibisoan'ny landy malalako zany merci malala zany a tsisy sorana lesy fa zao marina rolon ahoana ke nga hoa tsy vidiny lahoa ihany le vilary afara vohatra e za mantsy tena efa loabe an'ity mandoho fatrano isam-bola ny tiako ain'la ihany fa ny karamako efa lany anaovako ny besoinko daholo ahoana re zany ao rehefa miandro vola kely tsika menona le ao dia efa hipetraka any amin'ny trano tsara tare amin'izay ny malalako e zany ve tena marina zany ka ny ary efa teneniko dia tsy maintsy tanterahako a oay farobe mihitsy amandre an'izany merci beaucoup aki chéri je t'aime malala ny foko ao aloha ampiko mihitsy le bisou teo ka tsisy sorandriaka iny amin'izany a olo tiako angendry-irlande sady orenjanako ihany koa noho izany dia ataoko daholo izay mahafa-po andrira mbola azoko atao wow tena faly be a tena vao maika faly mandre an'izany izany ary indri aza mihafahafa mihitsy milaza amiko raha misy zavatra ilaina e za eto vonina ny anome an'izay tady avindry misaotra lesy tsapako mihitsy fa tena ti ahy lahy zay asambatra indrisy atsara no aviny zanantsika rahatr'izay ange no katsahako Irlandy azo indry ve zany eny ki chéri fa zao matory any amiko elahy ny oalina tsy aleo mba milahady ndray aloha za manko efa roa andro izay no tsy nody tany amin'ny elianina mihitsy ina ihany koa raha mbola irara iny lahany iny vehivavy iny efita fa maty motera ny sady tsy mamokatra dia mbola iny ihany neny lahy so dia adinindria raha fa na tsy tiako aza angely ihanina dia mbola mpivady ara-dalàna foana izay ka za tsy te halalàn'izany sady tsy hitako koa zao izay mbola io pinilahany ina ao an-trano lisany ao manina nefa raha roana atao iny andehany e ka na zany aza ki malala miandro fotoana ny zavatra rehetra ki malala koa zany a dia rovina zany elahy ny saraka amin'iny ka iny ve tsy mitavana sy manjakazaka ny fananany lahy ao fotsiny nefa hita izao va olona mandamoka fotsiny iny mandrasa re rehefa vita ny divorsanay a dia asaintsika mandeha izy dia ianao amin'izay no misolo ny toerany eny ariko miandry azay a dia ahoana atorany amiko any ve lasa hody any amin'ilay kialamomby iny aleo ary fa tory any amin'ny riandro any zany zay hay sady ny alina nge zao lesy efa mangatsika e ain'lahy ihany zany hoe alina amin'ny vanim-potoana ririniny zany sady tsapako ny ovabe mihitsy rolon tato ato izay aiza feka zara raha mody ato an-trano amin'ny alina fa hoe be asa be hony dia tsy tafody ny avinavina sy niketoketoka amin'izany tsy lazaina tsony fa inona loatra ary ny manjoany eny vadiko iny rolon zao ve ianao vao tonga fa ahoana misy olana anga ndray zany mba famalinao finina mihitsy ny mahazo anao ty asa
Ataonao inona koa nefa e? Roland, sao dia adinonao ary fa vadinao nge zah e? Vado momba ny sady tsy hanome taranaka. Andray kosa. Kita fizaniko. Tadidio fa rehefa tsy afaka ny hanome taranaka raha matoty dia tsy ilaiko. Tsy nilainao kina raha mbola nanambadianao ara izany e? Ka raha fantatro mialoha hoe tsy miteraka ianao dia tsy nanambady anao akory raha matoty Eny saingy tsaroa fa efa nanaiky ny napakatra ho vadinao teo ambony altara ianao. Ary ninina tamiko sy teo anatrehan'Andriamanitra ary rehefa volombelona maro fa tsy hisaraka amiko noviana mandra-patapitry ny fofonainao. Tsy hiraraiko an'izany e. Ny fity toy ny ketsaka mora afindra. Maninona tsara? Zany e. Averiko indray fa efa ela ny endrasako anambady bevoka fa hatr'izay toa tsy niteraka ihany. Roland, tsy efa impiry moa no niteny an'izany taminao. Okay. Ka miala tsiny aminao fa tsy maintsy mitady tamin'ny malemy anorenam-pangady aho sady tsy efa niteny an'izany taminao koa ve moa za raha azoko tsara dia mampirafy ahy zany ianao io. Na mampirafy na tsy mampirafy dia zao ihany no izy e. Mila zanaka ka tsy maintsy ataoko izay fomba ahazoana an'izany na dia heverina ho toy ny mampirafy azy zany. Mazava Andray Roland, dia sahanao ve ny manitsakitsaka azy ny tokantranontsika? Ka tadiavinao tsisy andova zany rehefa nanan'ireo aminao sa tianao zarazaraina amin'izao fokon'olona rehetra izao raha hatr'izay rehefa maty zay ny tianao? Tena tsy nampoziko ianao navita an'izany. Efa fantatrao izany izao kinina andray. Mba fantatrao moa fa heloko eo anatrehan'Andriamanitra izany zavatra ataonao izany. Fitsangatsangana nge izany Ty vavy ary Eliana angafidy no raha tsy avy aminao ihany na tonga an'izany. Za tsy maintsy mahazo zanaka ray raha amiko no sady andimby ihany fantatro. Faly ianao tsara, tsy faly ianao tsy ataoko akararo saina. Zay vao tsapako fa tsy misy tahotra an'Andriamanitra korika eo aminao ao. Dia maninona nefa e? Tadidio fa misy farany ny zavadrehetra Roland. Nga tsy hainao fa Andriamanitra dia manameloka mpijangatsanga. Tsarovy ihany koa fa mbola hanenenanao izao ataonao izao indray andro any. Matoa nataoko dia tsy hanenena korianina azo. Eny tadidio anefa fa Andriamanitra tsy andrinao. Androko ihany Roland Fa inona izany vaovao maika be ho ambaranao azany Roland? Marina raha tsy efa mikoropaka ery fa tsy ariko izay ahatongavana aty amin'ity restaurant fanaovantsika fotoana ity. Fa misy inona kia? Elako fa ve tsy te handre vaovao e? Zara mba izara faliana amin'ny lako. Fa vaovao tsara nefa izany sa vaovao ratsy aloha Efa hoe izara faliana ve za dia mbola ho vaovao ratsy ihany re Roland ahoana koa re lazany? Ka lazao aingana raha efa maika ria zany ka ianao ty toa ilozanao be safary eto fotsiny ka. Zaho aky chérie. Iana aky malala. Tanteraka ihany nofinofiny lahy. Tsy azoko fa nofinofiko iny zany aky. Fa inona nofinofiny lahy e? Fa angatsy hoe anataranaka. Maninona tsara? Zany anataranaka ihany lahy fa bevoka. Vao avy nanao écho mihitsy za io zao. Ay zany afaliko marina. Dia fandray 3 volana ho zao ty zaza atao kiboko ty. Marina ho Irlandy. Raha tsika sianao reriny tato amin'ity restaurant ty dia fa nandisy ny tsinjatsinjaka be teto ohatr'izay Irlandy marina moa. Zany ve? Za koa nge tena hipoka faliana be mihitsy vao nitenen'ilay dokoteran'izany Roland e. Faly Irlandy tena faly fa andre feon'ny zaza miantso aho hoe dada amin'izay
dia tsy mba misy biso kely akory fely izy. Ao ary lo ataoko bisobe mihitsy ny seriako. Merci fa zao lesy hoy ahoana kimalalako? tsy maintsy omena vola isak'izay mila zany mba karakarako ny zazakely sy ny mombamomba ny mianaka. Endraiky ao fa omeko andry foana raha zay zany ihany. Menaky ny aiko ka tsy maintsy ataoko tsara karakara mihitsy ny mombamomba azy rehetra. Eny ianareo mianaka mihitsy moa zany. Hita ho dia manomboka izao koa zany Roland dia manatombo ny vola omena efa olona roa mantsy izao izay fa tsy anankiray intsony. Eno aza manandry fa ataoko daholo zay afa-po anareo mianaka. Zaho salasala mangataka fa za eto vonina me ninona ilainareo. Misotra malala fa hono lasa vavy ny teny lahozanantsika. Raha ny tiako aloha dia lahy zany ve amin'izay mantsy oloam-pianakaviana manana ny maha izy azy. Nefa raha vavy koa dia tiako foana kimalala. Amin'izay vavy mafatofato ohatran'ry. dia raha lahy dia bogosy be ohatran'nahy. dia ahoana hoe izao eliana vatanylara mahafantatra amin'ny syntisazy ty. Inona koa ary ny asahanao saina amin'izay vehivavy tsy mamokatra iny olona lany atody iny. Hita ho letsy sady izy raha tsy manana fa raha ny dorororo teo koa ela aloha. Hoe tsy nanaiky niaraka tamiko tsy nisy mpandimby teo. Sady tsisy ilako anintsony koa atsoatsy miandro fotoana kely sisa dia ampidiriko ny divorce. Zay mihitsy atao viaingana fa ela loatra. Tia mivily tsika marina raha tsy efa nita ifandona sy fanitsakitro mihitsy. Mandara mandehanana stila tsy izy fa tena fatrao moron'lafa. Ny fiara mijanona ety amin'ny lalana voatokana ho ampandeha koa amin'izany vao maika manapotraka. Oe tsy Roland ve ry tazako mifampitatana amin'ny vehivavy etsy Pitry. Hoe tena tsy mandiso ny fijeriko fa izy mihitsy. Mitray Roland dia sana sy napoziko ary andeha ho aiza izy izany. Ino fa mangatona fiara mety itsokokoa randy aloha tomboko endrangana. Ok, midira ao anaty fiara syria. Ka vao ary aloha ty varavarana ty Ao ary reto aty reto entana ny viditsika reto ataoko atsy fa so maniry anao. sady zara ato mavesatra amin'ity tibo be ako ty maneritery be ato mihitsy re. Zay mantsy fa moramora ihany ry miditra ao anaty fiara ao Roland Dry Eliane ahoana izao? Ahoana amin'ny ahoana? Izy io vehivavy ao anaty fiara io? Io efa hitanao io kinina indray. Izy ny reniny zanako afaka fotoana vitsy raha tiana ho fantatra. Lando no anarany. Inona? Ianao hoe marenina sa lalo-dalovany efa hoe lando ho ano anaran'io vehivavy ao anaty fiara io. Reniny zanako raha tiana ho fantatra. Indray Roland dia vitanao ve mampirafy sy manitsakitsaka ny tokantranontsika amin'io vehivavy io? Ka izy tsy inona no afaka manome taranaka ho ako. Ianao efa tsy namokatra ihany. Indray rery tombo fa lozinina rety. Tsy loza zany fa fahasoavana ry Eliane. Isy andimby ihany sady afaka fotoana fo dia isy feon-jaza miantso ao dada. Ty lozanao Roland
tena lehilahy tsy vaniny ianao sy napoziko mihitsy hoe ianao le mpivavaka be sy natahotra an'Andriamanitra fa inona vitana nitsakitsaka amin'ny fifankatiavantsika zany izy hoe fahiniko ny ankehitriny aloha zao ny banjinina fa aleo ny fahiny valany Reliana azonao zany ary zao koa dia efa miomana fa izy no vadiko ara-dalàna rehefa vita ny divorce antsika afaka volana vitsivitsy Chérie, andao amin'izay finara mbola iresahany lahy amin'io vehivavy io e ela be lesy ho avaka i Chérie fa iza koa io Roland Eliana kio io ange le vadiko nandamoky zao izy fa lasa mpianatra ny tranony efa io re Eliane ary hafa be mindra rehefa hita mivantana sotra an'le sary amin'ny telefona naseho anao ahiny ohatran'ireny mba tsara reny ka mandiko sy fanantenana be hitako Roland fa rehefa elany zangy efa nyteny Andriamany zao ndry mahita azy direct io vehivavy io no atao hoe lany atody andray Roland dia sahanao fa miteny an'izany ato masony rafiko eto hoe vadinao nge Roland ka zany no marinako ary za koa tsy manana vady anao tsony ataovy an-tsainao manomboko zao fa mpiandry tanàna ianao mandra-pahavita ny divorce antsika ary rehefa vita ny divorce dia miomana fa osy tamin'izay ianao tena lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra ianao Roland Irizaki Reliana atan'izao ny saina fa aza omena tsiny Roland tady teo fa ny anambadiaka iterahana kia ka tsofi rano izay hivady fa za no afaka manome taranaka ho azy sady vehivavy momba zany koa moa ataon'ny lehilahy inona raha matotia za mba gagako mandrobona ohatry ny aviavy mibetany fotsiny fa tsisy vongy ary aleo zay andefa ohatry ny hoe nidona-pahoriny zay andatsahanao ranomaso eto Reliana sady vai tsy hoe fifaranga daholo ny mason'ny olona mahitanao fonetaka eto vita ho ako ndao Chérie andeha midira dia velominy fiara sotra ny ahy tadydio fa hiampanganareo ny voalasany ao amin'ny soratra masina fa ny mpijangajanga sy ny mpakavatin'olona dia samy elohin'Andriamanitra ary ny tsirairay dia samy mbola andray ny valiny nataony avokoa na hoelana ho aingana Tano ray olona misy miaino Wayo misy inona sima mazika sima mazika ahoana mandraisa zara amin'ny tombola karakarainy Orange dia hivadika sima mazika ny pusinao manomboka ny 14 febroary hatramin'ny 20 Mey rehefa mampiditra fana 10,000 no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny ady isakerinandro 10 no voasarika izany dia azahoanao antso 30 minitra 100 mégaoctet ary SMS zato isakerinandro mandritra ny volana be zao ararotika mampidira fana deny zao fa mbola misy koa ny atsapaka farany 12 Mey azona loka goavany way ndadaolare Orange. Indrisy fiainana tena tsapako manjombon-dafa tsy misy masoandro miratra izany fiainako izany ankehitriny mba miezaka mivavaka sy mihazona ny fonoko ihany amanoloana an'izao ady-piainana trehako izao saingy mila mboy fo amin'ny maha-olombelona na izany aza nefa dia tsaroko foana ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokifa za efa naharisy an'izao tontolo izao eny atao ahoana mofa momba tokoa tsy miteraka tsy afaka ny amin'ny taranaka ho an'ilay vady malalako saingy sakaiko izany fa zay no anjarako fa ny tsy mety mampionona ny saiko dia nataony Roland ilay vady mariaziko
Roland ilay nanaiky nampiakatra ho vadiny teo anatrehan'Andriamanitra sy ireo vavolombelona maro. Fa maninona loatra reny teny hitsakitsahana ny vadiny fanaovana teo ambony alitara ry vady malalako aho. Satria ave momba. Za koa azange mahatsiaro marary saingy manaiky izay andaran'Andriamanitra amin'ny fiainako aho. Andriamanitra, fa nahoana loatra ry any dia miakatra an'izao hoe nahoana? Nahoana ny vadiko ny manitsakitsaka? Nahoana ny vadiko ny navela nosy ny tokantranonay? Inay amantsy raha mba nomenao zanaka dia angamba tsy tonga amin'izao ny fanambadianay. Angamba tsy niaritra fahoriana sy fanitsakitsahana toy izao ah. Raio! Ene, na izany aza dia manaiky aho. Ekeko izay andaranao ny fiainako. Fa mangataka aminao kosa Andriamanitra. Avelao ny fahotan'ny vadiko. Ifonako aminao izay tsy mety nataony. Dia ampatsiahivo azy sy ilay vehivavy nanitsakitsahany ny fanambadianay fa tsy mety nataony. Raha mbola sitraponao koa Andriamanitra, ka raha mbola misy azonao atao, dia mangataka e. Meo zanak'izay. Meo, ianao efa niteny izay mangataka no omena. Raio, za mino fa manana hevitreverana n'ity tokantranonay ity ianao Andriamanitra. Nahoana ianao izay Chérie? Ohatry ny hafahafa zanao fa tsapako ny tenako Roland. Fahafahafa ahoana ke? Ohatry ny mararirary izany ety amin'ny valahako aty. Zany ve? Ary sao dia efa ho teraka ary ty ianao e? Dia asa mihitsy. Raha tokony izy anefa dia tokony mbola amin'ny herinandro ambony raha sasany dia peahako a. Ka ianao koa nge tsy tokony hanao vizana be intsony ry landy e? Ianao mantsy ohatry ny mbola nipasoka be ihany androany maraina nefa efa tokony hakaina amin'izay. Ka nao ino mety fotsiny ary amin'ilay e? Satria ny lahogodro eto ny lohaliko. Ka mba makamakaina ky Chérie dia mivonona tsara fa hiatrika fiterahana. Ny aiko mantsy sao dia misy fihetraikany amin'ny zanantsika ao akibonao ny fampiasanao herim-batana difitafa ohatra amin'izao hitondranao voako izaoko. Sao rehefa tsy hanao raharaha firy-tsony raha izay tiany lahy e. Tsy hoe izay no tiako fa mba ho fitsonjovako ny zazakely sy ny fahasalamanao reny anton'izany ry landy a. Amin'izay koa samy salama ny reny sy ny zaza e. Izany eo ihany fa zaho aho te hihinana zavatra masirasira foana e. Ohatra hoe inona? Zavatra masirasira toy ny hoe kendiendy, reny kotonotono reny. Izany izao no tiako hohanina amin'izao. Zany e? Mbola misy saucisse fumée ao amin'ny frigo ao? Ie, ohatra mbola misy raha tsy diso a. Aleo raha fa izay no alaiko dia tsakotsakonao eto e. Moa raha tsy misy dia hividianako jambon sy mortadella vetivety ianao. Azafady iko malala. Tsy maninona re izany a. Renjanako ve tsy ho karakaraiko tsara aminao e. Sady efa tsy ho ela dia ho tonga izy a. Vetivety ary e. Oay, misy message tonga ty amin'ny telefoninako ty izany. Izy ty?
tena mesazhiny le vazaha dodozy iny indray ty. Tena avy amin'ny Fredy mihitsy ty e. Raha sy efa kina hitana an'izay lazainy. Bonjour chérie. J'arrive à Madagascar. J'irai à la maison. Ah, loza. Tonga eto Madagasikara ho Fredy dia ho avy etỳ an-trano. Andrekiako io. Tena tampoka be amiko ty marina. Nefa nge izy voaingana kely ny taty Madagasikara e. Tena ninona miverina ty sahady. Amin'io tsy mampilaza meloa akory. Dia ahoana izany? Fa maninona ry ny tsy mba mampiomana fa dia manao tampotampoka be ohatr'izao fotsiny e. Zao mihitsy ny ala tsy tiako. Dia raha sanatria fa nehatra ato an-trano ato izy sy Roland dia inona ny ataoko? Tsy maintsy afenina amin'ny Roland aloha izao ka. Raha fantatro Roland mantsy fa misy vazaha miaraka amiko fanaovako sotro fihinanana dia tapaka eto ny tendako. Tsy maintsy hitadiavana fiky ty. Inona reny ataoko e? Ay, tena izay indray ilay marary be ataon'ny valahako ato fa manesinesika be. Ay, oay, ohatra misy ranon-javatra mivoaka izany. Andriamanitra, vaka ny ranon-dohan-janako. Ay, Roland! 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 Ahoana kia? Fa misy inona? Eto any amin'ny hopitaly aingana fa vaka ny ranon-dohan-jazakely e. Maninona? Efa hoe vaka ho any ranon-dohan'ilay zazakely fa ianao ve marenina e. Ny olona tefa marary any. Dia ahoana izany? Aza losanao mianahana io Roland fa alatsaka ty zazakely ty rehefa tsy hitondra any amin'ny hopitaly ianao a. Aleo ara losa izany ianao entina makany anaty fiara e. Izay andao. Ary malaky ka. Marary aneny. Mahereza fa ho any amin'ny hopitaly izao tsika chérie a. Mahereza? Moa fa tena tsy tantoka intsony izany e. Terako eto aty zazy ty a. Oka moa kia, ao ve fa nainga nge izao tsika e. Mangina izany zanako mamonsa. Mamokela oka mosa e. Afameny mamono no sasakely mamoa. Mangina mo. Zanatsika. Zanatsika. Salamy tafo ny tanora amin'izao fotoana. Sajako tsy rianao izany e. Andray. Atao tsy mahafaly an'lany fa aterahan'ity zazakely ty Roland. Fianakony nanjoanao tampoka teo. Tingely nitadiavinao hatramin'izay e. Tsy tokony faly avantsy aza ve ianao fa mary feon-jaza mitomany amin'izay. Vehivavy tsy valiny ianao Roland a. Fantatrao fa nitady zanaka dia noararotonao fahalemeko. Roland? Fino ty lazainao? Izany noho izy e. Jereo ny loko tavan'io zazakely io raha tsy fotsy be ohatry ny taratasy. Ka iza ny tahafiny amin'ny volokodiny. Zasa ianao. Nefa tsika samy zarazara hoditra. Eny e, fa mety hoe ny dadabeany sy ny bebe nareo razambe tany aloha tany angamba ny tahafiny koa. Zazy varotanao sakabe Roland fa tsy paiso akory ka mora amidy eto a. Aiko ange fa tsy izany raha in'io zazy io fa le vazaha sipanao atao hoe Fredy e. Roland? Tsy mahateny ianao fa fantatro ny marina. Tsy marina izany e. Zanako ty Roland a. Dia mbola anda ihany kala-pamitaka ity nefa efa tratra marina izao a. Ka ianao ndray n'ity zazy ity fa tsy Fredy izany ho a. Oe, sady tsy fantatro koa izany Fredy izany e. Dia mbola andainga ihany e. Raha tsy mino ianao dia
eny vakio ty taratasy manambara ny valin'ny test ADN vao nataon'ny dokotera teo ty. Sokafy tsara amin'ny masonao dia vakio iny. Trekako losy ty marina. Ka ahoana? Miaika amin'izay ianao fa tsy zanako io. Tsy mino an'ty hafalaingy ty. Ay, raha mbola tsy mino ianao dia ty mbola misy pirofo e. Fa profinina koa Roland. Inona ty? Inona ty mesazy atao amin'ny telefoninao ty? Inona izany? Mesazy tany amin'ny Fredy le vazasipanao fa hoe tonga eto Madagasikara izy ka milaza ho any aminao. Io, vakio tsara. Waio! Misy inona? Sima mazika! Sima mazika ahoana? Mandrasa anjara amin'ny tombola karakarain'ny Orange dia hivadika sima mazika ny pusinao. Manomboka ny 14 febroary hatramin'ny 20 Mey rehefa mampiditra fana 10 no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny ady sapaka isan-kerinandro. 10 no voasarika. Izany dia azahoanao antso 30 minitra 100 mégaoctet ary SMS zato isan-kerinandro mandritra ny bolana be zao. Ararotka mampidira fana deny zao fa mbola misy koa ny ady sapaka farany 12 Mey azona loka goavany. Wai! Ndao daholo any! Trekako tena hitany ty tato anaty telefonako izany le mesazy nalefan'ny Fredy tamin'ny salanety Jazzy. Tsarako tsara mantsy fa vavy namaky an'ity mesazy ty dia vaky ny ranondohan'ny sasakely. Anaka tsy tao andohako tsony ny mafan'le mesazy. Na farafaratsony mba nafeniko le telefona. Kimina zany fa izay voatratra daholo ny nafenina rehetra hatramin'izay. Loza. Hitanao zany fa kepoka ianao. Tsy nahateny tsy nahavolana. Pirofo mitohaka amin'ny tendanao io tamina mitahanao Arlandy ka tsy azonao laviny intsony ah. Roland malalo, mifona fa diso moa e. Mihevitra anao tsisy ahatratra mantsy ny teti-dratsinao Arlandy ah. Tadidio fa tsy misy marina izay tsisy eo ary tsy misy takona izay tsy hipotra rianina. Keva hoe mifona ho hafa Roland koa zany. Ianao nge sao hoe fandre feon-jaza miantso anao tata amin'izay e. Miredredy ty. Nga vita amin'ny fifonana fotsiny ohatran'izany izy ty e, ha? Tsy napoziko mihitsy hoe vehivavy fangoloka sy joko tsirika toy izany ianao. Andray? Nanenina ihany nampirafy ny vadiko taminao. Ary izay zany na tonga ny mpiara-miasa sasany laza tamiko fa sipa miodina be ahy ianao io ah. Fona moa e. Ao fa tsy amerina tsony a Roland ah. Tsy mino nefa raha tsy izao efa nahita pirofo tsy azo laviny izao tsony Irlandy ah. Vehivavy mpangala tetiny sady mpanafy keloko ianao amiko. Dia tsy tianao izany na dia synthèse ty hosoratana aminao aza. Tsy raharahako e. Aleoko miverina ny vadiko na dia tsy hananjanaka mandrakizay eto an-tany azy zahay. Toy izay hanambady vehivavy janga sy tia rena ohatranao. Andray kosa Roland ah. Aza tao an'izany moa e. Zanga tianao e. Vehivavy tsy fakatarana raha ianao. Hita mihitsy hoe manao toetra na heva sady mpamitaka ny mpandainga. Mahatsiravina na dia mahita ny endrika ao fotsiny aza. Tahak'izay ihany aho tsy niaraka taminao. Izao ny fiainam-panambadiako sy ny tokantranoko fotsiny ny voaososy. Dia ahoana izany atao? Iza izany natao anaran'ity zazakely ity fa maika amboarina ange ny kopian'ny Roland e. Ataovy anaram-bazaha fa vazaha avy any la Frantsa ny rainy e. Andray, asa manao an'io moa le seria. Seria anao inona e. Dia manomboka izao koa aza mifampitaditady tsony fa vita tanteraka ny amintsika azonao zany. Roland, dia tena rinao tanteraka zany. Tsy manano nizaniza azoko anterana fa tsy ianao ange izay mianaka e. Ka tsy ahoako e. Nga mora tamiko ny namitahanao ah. Ary izao koa aza manantena le vazaha anty-da intsony fefa niomana hiverina ny andafy sahady izy. Ahoana tsara? Zany e. Nambarako tamin'ny daholo ny adalanao tamin'izy niantso telefonina anao saingy ianao mbola tao amin'ny salle d'accouchement dia zany nandray ny antsony.
aika ony efa 2 taona nirahanareo. Raha natao zany nikajikajy dia efa talohany nandehana le vazahanao ka izany ianao dia efa be voka rizo ny rainjanakao. Sady aiza koa misy hoe vao niaraka herinandro tsika dia efa be voka mandray 3 volana ny kibonao. Za fotsiny ka izany nampiasoninao teo. Dia zarana koa aza nanana olana momba ny tsy fahafahako sy ny vadiko miteraka dia noararotinao. Tena hita mihitsy ianao hoe tota kely. Tsy vitany hoe tota kely fa tena tota be mihitsy rangaha. Mba moramora kely ty vafa Roland dia izao koa nampahafantariny Fredy fa io trano hipetrahanao io kay anazy fa tsy hofanao zany. Dia mbola nofitahanao koa hoe hofanao io trano io. Kay nataonao sotro fihinanany reny vola mody atao hofa-trano reny. Dia nambarako tamin'ny Fredy koa fa samy nofitahanao na izana izy ka samy nampirafesinao sy nataonao fitadiavaka reny zay Roland. Maninona tsara. Zany e. No azavaiko tamin'ny teny frantsay mihitsy zany. Sao koa mantsy dia heverinao fa ovo be ka tsy mahay teny frantsay. Tezitringara iny rehefa nampahafantariko an'izany ka veloma hony ianao fa tsy mila anao sy ny zanakao hony izy. Sady nikabiazan'ireny vazaha reny koa nge ka tsy te halala an'izany e. Nametraka izy dia lasa. Ka raha izy no antenaina dia nikintana isainy. Sady le trano koa efa lafo. Namidy mora rehefa nampitadiava mpividy tamin'ny agence. Lehilahy tsy vanina ianao. Tsy vanina. Tsy vanina nareo e. Dia vitanareo namodika amin'ny fiainako. Indrindra fa ty zazy ty. Niadalana izy anefa ka. Niadalana izy. Tsy niadalanao ihany. Zany ny alehany rehefa tia renina sady mijangajanga ry anina. Lasa ianao mandeha amin'ny famatsiravinay e. Lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra. Mbola ho tsara eny. Ary ianao mpamitaka sy mpangala badon'olonga mahalala matahotra an'Andriamanitra ary sambolo tsaraina amin'ny ataony koa ry anina. Lasa ianao mandeha any le tsy manjary tia lasa ho fa izany tsy manjary. Zasa ianao. Zao dia efa mitadiava trano isitrihanareo sy ty zana-bazaha ty rehefa mivoaka ato amin'ny hôpitaly ato fa ny trano sy ny entana efa lafo daholo. Ny akanjonao tao amin'ile trano azy efa nizarazara ile vazahanao tamin'ny mahantra daholo Ianao mandeha any e. Lehilahy ianao mandeha tena e. Saza mena Odry artomanozy na tsy raharavo izay fanjonanao any e. Ary dia vavy koa ianao raha mahazaka ny alahelo ny momba. Eny fa na dia io zaza namitahanao io ihany fotsiny aza dia hitondranao fahoriana vokatry ny namitahanao hatramin'izay. Tsy fiainanao zany fa fiainako ry anina. Lasa ianao miverina any amin'ny vadinao any. Vadinao aza tsy mamokatra ny sady mandamoka. Ale, osta! Andeto koa fa eo ianao sy ny zana-bazahanao raha matotia. Na izany aza mirary soa ihany mba ho samy salama ny reny sy ny zazy. Tsy mila an'izay firaritsy ho avy aminao Tsy ilaiko akorina dia mahitanao azy. Zay fa veloma ianao e. Andre, tena tsy naposokotra an'izao ny safan'ny tranga. Ty ahoana ny amiko sy ty zazakely ty. Ho aiza zany izay mianaka rehefa mivoaka ato amin'ny hôpitaly. Efa namety an'ilay vazaha antidahinao ny trano mba amin'ny entana rehetra. Sao ty tsy nahazo trano sady verentana ihany koa. Ty ahoana no avin'ity zazy ty. Voateraka ve zany ny zanako dia efa olana be sady mitsena azy e. Tahaka izay tsy nanao andray ny adalany ireny. Sao afotsotro sady tsy han'ny atsiny tsy han'ny aroa. Dia zany Reliana tena mianatra anao ny amin'ny adalana vitako e. Eliana. Za koa sange mba nalahelo e. Sange tao ahoana moa fa efa sainy vita e. Ka tena tsy zaka ny saiko dia za efa nampirafy anao sy nanitsakitsaka ny fanambadiantsika Reliana. Tsy vitan'izay fa
akay mbola vehivavy janga sy adalaka reny ty olona nanitsaka tsahako anao. Dia le vazaha atao hoe Frediny izany no tena rain-janaka landy raha azoko tsara e. Ka io vazaha io angeka efa ela be niaraka taminy. Saingy tamin'ilay fotoana niarahana Islande reny izany dia tsy teto Madagasikara io vazaha io fa nandeha tany Andafy. Nyteneniko azy tamin'ny telefona ny fampiresahanay nefa ny adalan'ny landy sy ny fitondran-tenany. Tsapako tezitra be mihitsy izy tao anatin'ny telefona. Tena nanapa-kevitra koa izy fa tsy hiveriny eto Madagasikara intsony. Moa izy koa ka efa manambady aman-janaka any a France. Izany ve? Dia mampalahelo nefa izao ilay zazakely lasaka mboty velondray tsy fidiny. Ka noho ny adalany izy nefa raha tsy ny adalany reniny ihany e. Avy tamiko loatra koa namitahany aho hoe zanako le zaza. Aika zana-bazaha. Sady raha vao fantatro fa tsy zany raha in'ilay zazakely dia lasa ny saiko hoe fa ahoana koa ary zany. Dia naleoko mihitsy nanao fitiliana hoe miteraka marina ve za sa tsy miteraka. Dia ahoana nanao? Andamoko ohatry ny anao ihany koa e. Tsy afaka niteraka hony aho ny dokotera fa tsy ampy ny hormone na ny tsirinaina ahafahako manome taranaka ho an'izay vehivavy anaovako firaisana. Zany ve? Menatra anao ary Eliana. Za foana no nanabatibaty sy fatra-panome tsiny anao hoe tsy miteraka sy vadiko boribory hatramin'izay. Andre. Aika za ty koa mba tsy afaka hanome taranaka ho anao. Mahireza Roland azakivina amin'inona amin'inona hoy ny tenin'Andriamanitra. Na izany aza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zava-drehetra foana sika fa izay izany ny sitraponiko. Miangatra Andriamanitra ry Eliana. Tsy miteny an'izany Maninona ny hafa nomeny zanaka fa atsika sy ianao tsy mba nomeny. Tsy fiteny ho azy izany. Mba nitaloha taminy ihany nefitsika hatramin'izay. Tsy Roland tsy miangatra Andriamanitra fa aza miteny an'izany ianao. Matoa izay ny zava-misy dia izay izany ny fantany fa mahasoa antsika. Izy raha teo tsy rehefa esy manditika afaka manao an'izay tiany atao amin'ny fiainantsika e. Aleo tsy mikomy fa manaiky ny fitondrany. Izay ny fahendrena. Mety izay koa ngamba ny lakiloso fanairan'Andriamanitra ho ahy mba naiko defiany amin'izay tondrany fiainako ry Eliana. Toa tsaroko eto ilay voasoratra hoe ny zavadrehetra ataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa. Izany midika fa tiany ianao hibanjina sy hifikitra aminy Roland Za ange tsy nitsahatra ny vavaka ho anao mihitsy na dia efa reny aza ny zava-nisy teo amintsika e. Marina fa momba tsy mahazo zanaka, tsy mba misy feon-jaza mingetsana sy mibadabada tao trano. Saingy nangataka tamin'Andriamanitra foana mba hanomezany hery sy tanjaka ahafahako miatrika an'izany hoe olany tsy fananan-janaka izany. Zany very Eliana. Ekeko fa mafy izany hoe tsy afaka miteraka izany fa saingy zakaiko ihany satria izay aloha ny tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika hatreto. Sy aneriana any tsy fantatro hoe izany nefa tsy mampiova ny fitiavako anao Roland. Tiako foana ianao ary vadiko foana ihany koa. Ninona fanitsaka tany efa nataonao ahy dia hajaiko hatramin'ny farany ianao e. Ary mbola ho hajaiko foana voady efa mifanaiky antsika teo ambonin'ny alitara fa tsy andahoanao anaorina mijaly. Zay. Rery vady malalako. Menatra anao ary Eliana. Menatra ny nataoko aho. Ka na mananjanaka sika na tsy manana, na misy feon-jaza na tsy misy feon-jaza atao trano dia tiako foana ianao Roland. Tiako ny vadiko. Misaotra ry Eliana. Dia mamela ny heloko ve izany ianao na dia efa toreny aza ny fampirafesako sy nanovako anao ry Eliana. Ahoana moa tsy hamelanao Roland Andriamanitra asa ve namela ny helontsika zanak'olombelona tamina foizany ny zanany lahatokana mba hisolo voina noho ny fahotantsika. Dia za indray no namafotsy tsy hamela heloka. Sady za koa tsy mieritreritra ny hamalifaty anao izany e. Eny fa na dia amin'ny landy ilay nampirafesanao aza
fa nga tsy hainao fa nivaly faty tsara indrindra dia ny famelan-keloka. Sotra fady malalako. Tsapako ankehitriny fa tena mivavaka sy be fatokinan'Andriamanitra ianao ary tena manam-pitiavana Reliana. Ka ny tenin'Andriamanitra koa ange Roland milaza fa raha misy olona nananareo alahelo dia mamela ny elony mba havelany rainareo izay any an-danitra ny elokareo e. Ka sao e, mamela ny eloka ao mifoko manontolo arahavako. Sady ianao anefa vady sahazana tolotr'Andriamanitra ho ahy. Tiako foana ianao, ary tena tiako amin'ny fitiavana tsy mihatsara vela-tsy, tena tiako. Tsy hitako izay fomba hisaorana anao Reliana. Vehivavy be herim-po sy be fitiavana ianao. Miainao anaty fahamoram-po lalandava. Fa zao Eliana, ahoana izay rafako? Ianao efa namela ny eloko fa zasy Andriamanitra kosa mba ahoana re? Mba ahoana ho izy manoloana an'ireo fahotana vitako? Tsaroako eto mantsy le tenin'Andriamanitra lazainao tamiko hoe ny mpitsangazanga sy ny mpakavadin'olona dia samy hoelohan'Andriamanitra. Izao izy Roland, Andriamanitra efa nilaza fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panaly, ary na dia mangatrakatraka sahala amin'ny sily aza dia adio tahaka ny volon'ondry fotsy. Noho izany dia beba, aza misy afeninao aminy ny fahotanao. Tadidio fa izay mitsotra ka mahafoy no azo famindrapo. Zany ve Reliana? Mahary-po sady be famindrapo Andriamanitra Roland. Somarina tokoa fa mpamindra fo Andriamanitra. Dia izao koa e, tsarovy fa na inona fahoriana manjo antsika. Eny fa na izao tsy fananantsika taranak'izao aza dia aleo mitraka sy mahery fa tsy hoe hitanondry dava amin'izany akory. Marina fa mafy loatra izany hoe tsy manataranak'izany. Mety hoe vokatry ny fahotana ve sa efa izay mihitsy ny anjara, tsy haiko hoe. Ohatrany hoe mahatsiaro ny angarana mpivady rehefa mieritreritra fa vadiko boribory, na koa rehefa latsalatsain'ny hafa. Tadidio anefa fa tsy mba miangatra velively Andriamanitra. Matoa tsisy feon-jaza mitomany sy mibadabada ary midonga eo anivon'ny ankohonana. Dia izay izany no hitan'Andriamanitra fa mety aloha hitondrana amin'ny fiainam-pivady. Izy koa manana ny hevitra heverana ny ankohonana tsirairay e. Mety hoe toloran'ny hevitra nanganjanaka ve ohatra, asa tsy haiko, fihevitr'olombelona raha teo tsy mba fihevitr'Andriamanitra. Tsarovy anefa fa tsara mandrakariva amin'ny fitondran'Andriamanitra ka hisorana azy foana ny zavadrehetra. Wayo! Misy inona? Sima mazika! Sima mazika ahoana? Mandraisa anjara amin'ny tombola karakarain'ny Orange dia hivadika sima mazika ny poisinao. Manomboka ny 14 febroary hatramin'ny 20 Mey, rehefa mampiditra fana 10,000 no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny atsapaka isan-kerinandro. 10 no voasarika, izany dia azahoanao antso 30 minitra, 100 mégaoctet ary SMS zato isan-kerinandro mandritra ny bolana be izao. Ararotsika mampidira fana 10 izao fa mbola misy koa ny atsapaka farany 12 Mey azona loka goavany. Wai! Ndadaulane! Alainareo mivoatra anay teto akaiky ny trano sase anay teto, avelao iny. Avelao iny. Ary miala teto fa efa misy tompony ty toerana ty. Anay ty. Zay nge efa tamin'ny zomany teto e. Zay. Tady angalatra toerana fotsiny tony. Mahatsiravina. Hita misy tony hoe tsy ampy fanabeazana tany amin'ny fiaviany tony tany. Inona? Ary zazy vandravandranana fa ataoko malala ny anarako ianareo a. Sa tsy fantatrareo hoe izany landy? Tsiza fa manome laginina daholo. Milaleo aloha apatoriny ty zazy ty fa tsy. Oay. 5 minutes. 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 5
jerety izy raha tsy tsemboka be sady hita mihitsy mahikely fotsy atsatra. Izy koa moa tsy ampy sakafo raha toko. Sakafo tena tekovarotra renesaka no isako mihitsy. Kanto tsy nahazo izay menaka fa mipakaniko sosolo 4 mita alohanay no nahazo azy. Enarena toko. Zakoary izany manao be. Izay ankatana makarika azy tena. Ity sisany manaroko menana ny trano sasy. Indresirika finina keliko. Izao fahakelina izao sahady ianao dia efa taizana olona. Tobitsinjiko sahady hoe ho zanaka ny lalana ianao rehefa lehibe. Dia ratsarety tokoa ny fiainana. Sabako nandaitra tamiko mihitsy ny totony famitahako amin'ny sy ny fanaralotako azy. Tsaroko mihitsy salemika farainteny amin'ny hopitaly. Vehivavy ianao izy raha mahazaka ny alahelo mombo. Mbola nampiany koa hoe eny fa na dia io zazana mitahanao aho io fotsiny aza ho izy dia hitondranao fahoriana vokatry ny famitahanao. Lafa tanteraka aminay mianaka mihitsy izany ankehitriny. Amin'io matsy nampitombo ny mangidy tamin'ny mahamomba azy indray ny famitahako sy ny naralotako azy saika haka ny fananana. Izaho ity tsy amperitaona koa ny zanako tamin'ny Fredy. Rehefa zaho tena ray ny zanako dia efa 4 minitra efa rano. Fredy zanako tsy azo mirenena tsoa izany. Ka mbody velo indray mitondra amin'ny mangidy ianao tiry menaky ny aiko. Izany tokoa ilay hoe aza mba manao ratsy ihany fa misy valiny daholo ny atao rehetra. Tsisy feon-jaza. Tantara mitoy nosoratany Rajaofera Fanomezan-tsoana Rindry. Novelominy Christophe Rabearmana. Sylvia Randrenatoandro. Nanda Gasy Rapoto. Nandray feo. Mamy Arvongy. Nandrindra raha teknika. Aro. Nana Tontosa. Nanjara Zafindrakoto.